sy ny ara-tsosialiny e dia fanampiana sy vola avenivelany ka rehefa tsisy a ny vola dia sahirana ny fitondrana ary tena mbola sahirana ka dia mino aho fa volikely tsika malala tsara zany firaisan-kiny zany zay disadisa sy adiady tany a rehefa tonga ny fampivanam-pirenena rehefa tonga ny fampiresahana milamina foana io e aitsika foana amin'ny vahaolana amin'io ka aleo tamperika somatsara ny fampivanam-pirenena satria efa iroso amin'ny dingana farany zao isika ka dia egnan'io vita somatsara zay eto mpamarana ny titehitsy ity dia mbola miantso aho ho anareo mpitarika ato amin'ny tiako Madagasikara timo sy ireo antoko miarady misy ny antoko miarady sy manohana ato amin'ny timo aoka mba ahafantatra tsara ianareo fa antoko lehibe manana maizy azy nanana anjara teo amin'ny fampandrosoana Madagasikara ary mbola hanana anjara amin'ny fampandrosoana sy fanarenana ny Madagasikara ka manana fahasahina mijoro amin'ny marina manana fahasahina ny tiany namana tsy mangataka na rembolanja amin'ny voaka malagasy aho na amin'ireo olona tena sahiran'ireo fa mahafinaritra raha lasa manana izy ireo tsy aka amin'ny volany izay efa manana fa kosa atonga ny tsy manana mba hanana raha misy mieritra ny vadibadika any fa maika haseza na ka fahefana tsy zany na maika diso be zany aitsio mamaika dia atonga ny tsy manana mba hanana ary tsy aka amin'ny volany efa manana dia manana asahy teo ny teny eto natrehany reto mpanao gazety reto fa aza mbola misy miambo hoe misy manana eto raha mbola vohisanao fanananao mbola tsy manana io zay matoa ny teny anareo zany niaraka niaina tamin'n'ila tena mpanana niaraka tamin'ny tetrapaka zay manana 114 milliards de dollars niaraka tamin'ireo mpanao mine sy mpanao vaky eo Afrika atsimo misy 10 milliards de dollars fa milliards kely efa mivetsy nanananao dia lasa ianao metriketraka amin'ny sasany eto indrindra ireo vahiny sy ireo lay mipetrapetraka eto Madagasikara eo manao zay tsinitsina Madagasikara malagasy azafady tena sahiky mitsy ny teny amintsika reto fa tsy maintsy ataontsika zerovana n'ireny tena sahiran'ireny tsy fidarany ireny mahandra toy izao mitsikona sy maka amin'ireny zordir reny mafy tena mafy mahita koa aho reo tsy manatrano dia sendra manofany trano nyreo vahiny dia efa niikiliana sy fa nibazimbana tsaratsara aminareo mody fatako ary reto kadoato fa hoe toinareo reny tena somary zako tsy milaza aminareo a hoe inona na inona fa manana mbo ampony any malagasy manana maizy any malagasy aoka rehefa natsika nareo tonga ty aminay aty a mitady ravinahitra na ravinina tsy fantatro fa izay koa tsy anaiky hoitsakitsahana tsy atao an'izany ary tsy anaiky hotsy ka olona fahitandrazanay atao an'izany de o tamin'ny fividianana teo aloha hitanareo tsara reny tsy te hiditra lalina nema amin'izany a satria sao dia mifantanina indray rehefa avy eo hitanareo amin'izany ohatra ninona ny fifankatiavan'ny malagasy ary ohatra ninona ny fitiavan'ny malagasy asy ny fitiavako azy ary zany natongan'le antoko hoe tiako Madagasikara ka noho izany a aoko tsika ifanaja ary fifidianana masina fifananana masina ny fifidianana ka dia raha manakatao nareo a tsy maninona fataovy fa aza indray no takina rehefa dia atao avoa eny avy telo eny a mety na anampidirina malagasy raha ohatra indray samy misaina amina hoe businessman na ao amin'ny tafera sary samy mizanaky mpanefitsika samy businessman izany
zany na vo amin'ny tafery zany hoe mahatiatoka hoe manome fanampianana manoana avy eny am'izay tsy maintsy takindry efa aveo malalan'izany hoe amanjanareo hoe tandremy tsara fa samy maheno io tsika tena tsy manilokilika mihitsy a zay olona tonga eto faly zay hoe miasa miaraka tsika fa tena afatra fara toko mihitsy a indrindra ianareo pitarika ato amin'ny tio tandremo de tandemo le tia kely na tia be de mahazo avy amin'ireny de rehefa aveo manao zay tsinona ny mpiarabelona mitenana ny malagasy zafady tsaratsara tena mikokoa misy relaxa amin'ny resaky zany aminareo satria matoa amin'ny verina eto matoa tonga eto miaraka aminareo iasa iaraky tsika ary iasa iaraky tsika asio tsara amin'ny fahavononana fa za misy ambadibadika ka dia zay tokambara ary kola fanteriko fa asa sarotra ny asan'ny mpanao gazety tsy anareo tena mandray risika be lehibe nareo tandreo tsara reny mpanao gazety any amin'ireny tamiaty reny reny misy etraketraky reny a sarotra mangala hevitra re amin'ny karantaona ho avy eny a ka io koa ho avy eny ama itinika ae mbola tsy nilamina any amin'ny préfet mbola tsy fataka misy amin'ny fa andraikitsy fitondram-panjakana zany ary hitatsika hoe zany mety misy hoe zany zay sa any mananteny-tsika zay le lazay hoe oka tsy teniteny foana fa fahatsonareo zay a tamy efa tena zay olona discipliné be mihitsy misy ny fifidianana ay tony zay fa de hiatika ny fifidianana fa raha misy zany tsy miankina aminay zany tsy miankina amintsika zany zany tsy zany ary za mpanao politika za pitarika amin'ny reto reto tsisy an'izany mpanao politika tsy samy miaraka amin'ny mpanao gazety any hoe aminareo tao fa zao fotsiny a misy zany ny linika zay atao amin'olonay fampifanam-pirenena karakarainy FFM dia milaza mazava mihitsy hoe raha ohatra ka eo amin'ny mapitarika ny atoko politika timao mba rariny sitsinitiosa raha ohatra ka mba afaka miresaka tsy hoe raha ohatra fa tsy maintsy miresaka amin'ny mpanao gazety atao samynazy moa hoe eny ara fa dia mirosy antsika amin'ny processus ny réconciliation a fa dia vitatsika eo fa raha ianty an'izany hoe tsy ny olona fa tsy orinan'le réconciliation dia tapilay midy le ay ianareo malala fa mbola ina raha zay fantatra hoe tapy mbola tsy tapy aloha dia mazava tsara misy fe mahita nareo nahititsika nahita fa miala zareo fa miangona tatsy atsimo mamasina hita fotoana professeur Jafet fa io mety dia le hoe zay maréconciliation azy mbola mandeha foana ny fanarahana fanatonana ary raha tsy disy koa aho mbola niona tamin'io ambasivoan'ny amerikana iandro rajoela dia ohatran'izany io tokany tamin'ny gazety sainazoela moko nizay dia zay resahako hoe misy tompony andraikitra eo ary misy mpitarika eo tsy zany tompony andraikitra izy a fa anisan'ireo le mandray anjara fa ny fahitako azy a misy hevitra efatra eo na 5 akory ary dia raha tianao azavaiko dia tsotra samy manana ny zavatra takininy zahay filoham-pirenena teo aloha sy ny aperinasy za mitako hoe ameo amin'ny fahafahana sy ny fahalalana mba ahafahako miresaka amin'ireo mpanao gazety reo zeny a ay hitatsika zany laminy zany zoazo afaka miresaka amin'ireo fahalenia ao koa sasany mangataka niara tsy tena apetraky nareo mihitsy ny CNR ka CNR za oky CNR dia enao ngera fa vitatsika le processus izy mangataka an'io i professeur Zakabere CNR oa anaovanareo azy zany Conseil national de réconciliation ny anarana Conseil national de réconciliation ay tena takin'ny professeur io dia samy miteny daholo hoe mbola misy angeny FFM ary tsy anjara mihitsy manadyady aty dia tamindray ny anga andro rajoelona any any article 54 veka io fa voatendry ny premier za koa nge mba latsaka ho premier ministre fa tsy voatendry hoe
tena tsy maintsy fampiasana fa minona reo fa miroso zay raha voilanao raha sitrapon'ny tompo ka izy malala fa e tokony ho izy no ao iafo izy dia izy sitrapon'ny tompo da sitrapon'andriamanitra ka mbola tsy zany mihitsy nareny zany tsy manery azy tsy manery azy mihitsy efa lazaiko anareo zany asa nabeny tanàna zany vonina nompon'ny vahoaka zany vonina tena andokandao fako sy tatatra rehetra tsetana sy hiady amrety mpanototra ny tanitsika rehetra zany na izy alo mbola mieritreritry fitsa raha sitrapon'andriamanitra fa dia mitatsika zay ny azo resana amizay zay ny raha miasa amin'ny fitondrana raha ohatra ianao nao be ny tanàna ka tsy mifanaraka amin'ny fitondrana sahirana tsy maintsy miasa miaraka foana na miara-miasa farafarasa miarakara kely fa dia raha manontany kely momba ny fanokafana ny tricot dia efa misy ihany ny fionana ary tena nisy ny fionana zay nitarihan'ny lalao ravanomanana zay pesian'ny groupe tricot zay kely anasaika anao atao e izy mbola pesian'ny groupe tricot e olona hafa mihitsy zany zay mivaly zay mafapoana zay dia oiko ka raha manontany le ro ovinana izy zay le lazaika anareo sarotra be ny tena mamaly anisy na izara tena falina dia lina misy satria na dia filazana amin'ny olona raha vao hoe mana talenta momba an'izany resaka fananganana usine sy fanaovana dibera soton'ny zany ny ahy ary afaka miasa miaraka indrindraindrindra amreo mpiara-miasa amin'ny groupe tricot reo vetivety reo dia vitatsika re fa mbola tsisy valina ary mbola tsy misokatra satria nisy reo vitim-panjakana rehefa fanakatonana misy reo selage dia hitatsika eo indray zany dia mianjika ohatra ny olona rehetra mianjika dia samy mianjy dia mbola mianjy zay